de mara zany ka tsy voateny le olona teneny de zay mahatonga sasy nanome anarana io ministre io mihitsy ity taovy tsy nanome tsy manery fa nyteneny kosa tsy mety ranga i préfet miarina rivo alefa nareo any ambatona zaka iny mihitsy ny ataonareo zany ve tsy hanosika anay anohitra atseho lasa mpanohitra atseho zavatra ohatrany zany manosika anao lasa mpanohitra anao rehefa aveo fa mihintsika tsy fampiainy de tsy mahita ve za ve zany tena farak'izay tsy mitolona teto amin'ity Madagasikara ty no mérité zavatra ohatrany zany hoe olona lalatina nakodina zavatra alefa nareo ry aminary non tsy azo kekena zany fa izy nareo fidèle tsy namana tsy manomboka androany fa izy miteny contre zavatra hoe de tsy namanareo zany de aksa zany tsy problème quoi sa vonona mbola hitolona ndray raha ohatra ka zay ny ilaina ho an'ity firenena ty fa za kosa asa menareo olona lalatina nakodina zavatra fa tsy mety aminaraka zany lasa mifanamamitsika raha ohatra zany le fiainana ny tolomako tsy ho an'ny olona rakodina zafy lalatina contre ny Andry Rajoelina hatramin'izay ary raha misy mpanao gazety ny contre n'izany atao hoe Andry Rajoelina zany tsy misy ny ao alohako sako miteny an'izany tsisy rangaha tsisy atsanganao zay mpanao gazety ka nanohitra n'izany Andry Rajoelina zany ohatra nanaovako azy atsangano fa sasa miteny fa tsisy fa tsy androany eny de ho mamona préfet lalatina nakodina zafy no mikolokolo azy de iny de alefana mahonary ambatona zakary non mialatsiny aminao monsieur le préfet tsy kesanao tsy fakahay afa-tsy tamin'le problème tany Miarinarivo fanovana ozy ny mpitolona de refondation ozy ny colonely refondation de la république zay ny teny frantsay nitondrany azy zany hoe fanovana hatramin'ny fototra irenany mihitsy zany raha le refondation aloha de io moa zany efa misy an'le hoe ahoana moa zany no amaritana an'izy hoe ifampifehezana satria misy raha taloha zao nazatra sy ny ainana hoe rehefa misy fijoroana gouvernement de misitraka izy le hoe période de grâce eo am'zato andro zany le izy fa ty zany le hoe samy mba misy ihany zay ihany fa enimpolo andro ndray ty zany ro volana le zato andro ange mandeha amin'ny fahazarana sy ny sisa de ary amin'ny fotoana milamina fa itya enimpolo andro ro volana ao anatin'ny rotaona anatin'ny rotaona ny fetran'le ka antoniny ihany ka olona tena gouvernement de combat zany hoe gouvernement tena hetsika mafy amin'le fanovana nge zany tsy miandry enimpolo andro zany de hita soritra mazava tsara hita soritra tsara fa tsy ka miverina amin'ny resakitsika tamin'ny heriny momba le prime ministre de hoe ninninna lazaina momba azy ninninna tambazotra nisy azy ninninna mety ho conflit d'intérêt de responsabilité hoe mety zavatra mifandaka tsy mety ampiarahana ny tombontsoa arovany sy ny andraikiny ninninna reny ary na rajonarvelona hafa de eo amin'le hoe inona ny objectif inona ny tanjon'ity gouvernement ty amin'le rotaona ary aizavy ny tety androny ty gouvernement ty de ohatr'izay daholo isaka ministera aizavy ny tety androny anatin'ny ray volana voalohany ny roa volana vita ny roa volana zany hita eo hoe tena hitokisana amin'le toyan'le raharaha izy ka tsy de filambaniny loatra fa zay mihitsy ny tokony izy ampiko kely hoe miaramila koa ioko jery atrika fa etsatsy satria zao moa zany zao misy le fiteny hoe plivava le hoe manova rafitra de eo de fa eo ihany koa mifangarona zay le nitorapo maro samihafa ihany koa iny moa zany mbola ataontsika hoe mandeha ho azy angamba iny raha ny tena izy satria na ny atongavana zao dingana misy zao moa zany efa be dehibe ny zavatra nitranga atao anatin'ny
tamin'ny fotoana efa lava tamin'ny endrika samy hafa de samy menimenina nanakapo ngamba izy tamin'izany fotoana zany fa sao izy menimenina nanakapo tamin'izany fotoana zany fa am'izao izy zany tena hoe milobava daholo zany rehetra ao anatin'izy ary miseho amina endrika misy torapo mihitsy moa zany ao anatin'izy io torapony betsaka de rehefa le olona nahitahita fianarana sy nandalo mba naheno hoeniny avy eny amin'ny universitény de hoe rafitra ka veriky fa misy etaeta tena lalina ao ambadiky le fitenenana hoe rafitra na de ohatrany sanatry ohatrany lasa pilivava ara le izy ka eo mihitsy ny tena ilana tsy misy afaka mamaly an'io inona marina le rafitra raha tsy fikeonandom-pirenena satria rafitra zany raha zalahy teny amin'ny université nanomboka tamin'ny andron'ny professeur Simon Rajon izy manko ny tena napiditra ny ara-drafitra tao amin'ny université tao de lasa lamody le teny hoe rafitra structure kanefa ny rehefa enonao le tenin'le olona tsy de zay mialatsiny am'le teny-bazaha satria ny atakaran'ny nandalina kely azy de structure zany hoe le rindran-damina ve io le fifandaminana isaky ny sehatra na eto amin'ny firenena manontolo mihitsy sa le olona sy le fomba fiasan'le olona anatin'izany sa misy votoatin-javatra vaovao hafa mihitsy tena mahasaro-piaro an'ireo olona miteny hoe rafitra reo tsy haitsika nyvaliny zany raha tsy mikondony olona de rehefa samy miteny eo hatrany amin'ny fokotany na hatrany amin'ny toram-piasana na hatrany samy miteny eo de eo no ahitanao hoe ay ve zay le lazainy hoe rafitra ka aza boriboritsika le taizam-bazaha fotsiny amin'ny hoe resaka hoe structure io misy mihitsy menimenina hoe ka nga misy structure mihoatran'izao fa fokotany commune faritany firenena zay foana no alehany io aza boriborina aza atao saim-bazaha zany nitondratsika an'le resaka hoe rafitra fa ny rehefa ohatra hoe ny rindran-damina ny fifandaminatsika fifampitondratsika atao amin'ny firenena de hoite ny fikeonandom-pirenena ho anahitana an'izay tao anatin'le ataontsika hoe fitorana gouvernement moa zany de samy nanorotsorotra samy nanorotsorotra moa zany fa ny karazana hoe fototra enina lehibe moa zany zao navoakan'ny filoham-panjakana filohan'ny fanavozana ny repoblika ny marimarina kokoa tao arin'ny ataontsika hoe fijoroan'ny gouvernement de hoe eo aloha zany ny angovo sitrahana rano madio mikasika ny fahasalamana ny fampianarana tsara kalitao eo ihany koa fanomezana asa ny famoronana asa ny tanora indrindra ary le amin'ny andin'ny fahenana zany anaty le teboka fahenana de mikasika an'le hoe fiaraha-metana ao amin'naovan'le hoe fanavozana zany mety zay koa ngamba le sinyle satria ty gouvernement ty moa zany de hoe nitazomina le firafitry ny teo aloha ihany aloha fa ny vaovao ngamba de hoe nananganana le ministera-panjakana misana manokana ny fanavozana de rehefa tena am'zany de hoe ao zany tena ekinan-javatra maro izy ty ve zany Constant Revelson inona ny mety mbola sy tena nitona fanazavana moa zany inona ny tena mission an'izy io fa raha fahenona am'le anaran'le ministera de hoe ao zany ny tena hoe amolavola ve zany ao ve ny tena iketrika any am'le hoe ho fanatanterahana zany fikeonando pirenena zany efa manana lasitra ho am'izany ve sa hoe amoro isy andravokevitra ve mbola andray hevitra etsakileny ihany koa de hoe miasa mangina ihany koa ny efefoka iny ao anatin'le izy miasa mangina tiako tenena zao ny miroso ihany ny asa tao anatin'le fianona sy fakakevitra maro samihafa tamin'ireo sokajy tamin'ny hervelona eto amin'ny firenena eo zany tsika amin'ny lafiny anankiray ka mandray an'le tenin-drala génération zita am'le dina sarota navoakan-dralahy iny hoe mba tsy teteza mita ny sangany na teteza mita ny mpamatsy vola fa teteza mita ny tenerana tsika manko zany lasa manombatomba fotsiny hoe fa ahoana eo no ministère d'État sao de mba secrétariat d'État koa saraka ny vadiso laza fa raha nitandrify an'le izy aloha de karazana secrétariat d'État ministère d'État momban'ny fanavaozana zany manko rehefa vita ny rotaona
mijoro le fitondram-panjakana vaovao ilaina ny tena mahafe hoe mizotra marina amin'le tapaka tamin'ny fikaonan-dom-pirenena ve any vao misy an'izany karazana ayatollah ange zany karazana ayatollah zany hoe tena anaraka ry izy zany izy zany ny super politika anaraka an'izany fa amin'ity teteza mity ity manay sady raha nanao ihany mba olona aloha atao hoe neutre sy hita hoe nanana traikefa amin'izany fampanaovana dinikany hatrany amin'ny fokotanika hatrany amin'ny sampanampany rehetrarehetrarehetra keto amin'ny firenena tsy de tokony eny aya moa zao ny atao eto aya ny andrasana aminy angambany de hoe mba hampiseho fa tsy refondation tangenana ambony babona sokajy anankiray atao amin'ny firenena ty hoe ministère d'état ty zay ny azotsika apetraka de miverina foana amin'le resaka hoe par objectif le gouvernement zany hoe mandeha amina tanjona banjina tanjona ary mamoaka ny dingana hatrany hatrany gestion axée sur les résultats mamoaka ny dingana zay atao sy zay vita hatrany hatrana zay ny hitako hoe mety ampazava ny resaka amin'io fa hafahafa ministère d'état satria andrasana moa zany zao zany hoe le ministère sasatsasany taorin'le famindram-pitantanana zany efa nanoritsoritra ihany hoe ty le asa mainka ho tanterahana izy ireo zany ao anatin'izao fotoana andraisina ny fitantanana ministère zao ao anatin'ilay fempotoana roa volana moa zany zany roa volana mametraka ny tanjona mazava sy ny dingana izorana mandritry ny roa taona mandritry ny roa taona de raha ny fahafantarana azy nge mety ina moa zany le tena mba hoe ina dolo le zavatra ho tanterahana ao anatin'le vanim-potoana ton le hoe vala ambe folovolona ka hatramin'ny roa taona eo zany tokony mazava tsara miaraka amin'ny chronogramme hoe eto manao an'izao ao anatin'ny isaky ny ministère tsirairay ireo endrasana moa zany zay amin'ny ankapobeny fa ho an'le ministère d'état andrasana to zao mbola tsy tena hita loatra mety vaovao koa ngamba izy na nitoerana iasany ary mbola hoe ahoana aiza marina ny tena iasany sy ny sisa fandanina fanampiny keo eo ministre efa 2020 mety hoe ny toeny vola fitao amin'ilay secrétaire mpanjakana misahana ny tanàna vaovao nakisakany hoe ohatra ty secrétaire mba heritreritra ministère ny aménagement efa nampisanana an'iny da famindram-pitantanana zay natao fa iny zany ministère vaovao mihitsy io mety hoe niteti-bola tany amin'ny fiadidinan'ny république angamba no anominana ho azy aloha raha ohatra ka raha zay fandeha zay fa io moa mbola misy fipetratsy takiny lalàna ihany koa manao an'le affectation budgétaire ny fotoana koa moa efa ambivitra ny amin'ny fifaranany exercice ataontsika hoe mikasika an'izany teti-bola zany ho an'ny taona 2020 sy 2021 tsy fotsiny zany rehefa tonga ny amin'ny mirim-pirenena aloha ny volavolana lalàna ho an'ny teti-bola mpanjakana 2020 sy 2021 io moa zany efa anketrehan'ny fitondrana teo aloha zay efa nrodana iny fa mety nisy fantsina kely raha nisy ho an'ny ataontsika hoe oenty-manana fampandehanan-draharaha fa mety any amin'ny loi de finance rectificative zany no ifandraika bebe kokoa amin'le hoe zavatra tika atao sy ho tanterahana ao anatin'izao ataontsika hoe fanavozana zay tarihan'ny colonel Mikael zao zany raha mifandehany fa itsakila moa misy le fanamarina sy ayato ihany kasika loe so de isy fifangarona amin'le resaka hoe conflit d'intérêt anisan'izany le ministre misahana anjony zay eo izy nefa izy manana orinasa misehatra ao anatin'izany tontolo zany de tena manodidina ny Madagasikara mihitsy eo le aya hoe so de misy fifangaron-javatra ao anatin'io ty misy hafa koa de any amin'ny commerce ihany koa ahitana zay sport koa raha ohatra nisy tenena anisan'izany ka